faly miarabantsika rehetra natratra izao taona vaovao izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary fifaliana ho an'ny filobe mpiara-maka ny Baiboly no mirary soa antsika rehetra ary indraminay ny tenin'ny apôstôly John manao hoe ry malala mangataka ao mba ho ambinina soa salama amin'ny zavatra rehetra ny hainao tahaka izay anambinana ny fanainao ihany. Ho toavin'ny Tompo aminao ne zany fanambinana, ho toavin'ny Tompo aminao ne zany hoe fiarovana ianao mba hanana fahasalamana amin'ny zavatra rehetra izany. Dia ho tahin'ny Tompo ny fiainanao manokana raha mbola afaka mandihy izao taona vaovao izao indray. Fiadanan'ny Tompo ny fiarovana, ny fitahiny ary ny fifaliana ene anaraka atsika amin'izay tompon'andro rehetra mbola omen'ny Tompo atsika tsiraray avy. Fiadanane dia faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manaraka izao fandarana mana isan'andro atolotry ny fikambanany mpiara-maka ny Baiboly ianao izao. Ezekela 7:30 ny 5:10 ka hatramin'ny 9:20 no anjara manantsika amin'ity anio ity, izay tsakotsakontsika hoe inona no amboarany amin'Andriamanitra na Jesosy Kristy na ny fanahy masina. Ka mialohan'ny tena amakitsika sy dirantsika lalina amin'izany teny izany, dia ndehantsika hangataka ny taridalana avy amin'ny fanahin'ny Tompo mba ho tanolona ka nirin'ny teniny isika tsiray avy ary ny Tompo nametraka ny teny eny ambavan'ny mpanompo tsy mahasoany ihany koa. Vavaka isika ankehitriny Andriamanitra dia tonga indray ny fotoana fanahy mihinana ny hanim-panahy avy aminao amin'ny alalan'izao fandarana mana isan'andro izao. Dia fokiso amin'ny teninao indray ny fanahinay, fa tsy ny mofy antokoa ny iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay alokanao Andriamanitra. Dia mitenena ary aminay amin'ny fombanao indray, fa mangetaeta amantatra ny sitraponao izay ary te hiaina araka izany ihany koa. Dia amin'ny anaranao Kristy Tompo no ametrahanay izao fandarana iarahana eto izao indray. Misaotra Tompo. Amen. Deo vakitsika ny teny Ezekela 7:30 manomboka amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 9:20. Vakina ny teny amin'ny Baiboly dika teny ombona eto Madagasikara manao hoe: ary tonga tamiko ny teny Jehova nanao hoe, ary ianao zanak'olona dia mangala tapa-kazo iray ka asio soratra hoe ho an'i Joda sy ho an'ny zanak'Israely namany, dia mangala tapa-kazo anankiray koa ka asio soratra hoe ho an'i Josefa, dia tapa-kazon'i Efraima sy ho an'ny taranak'Israely namany rehetra. Ary ampifanatony izy roa ho tonga tapa-kazo iray ihany, dia io iray ihany eny an-tananao izy. Ary raha miteny aminao ny zanaky ny firenenao manao hoe moa tsy laza zay hevitra izao amin'izany va ianao, dia ataovy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro izao aka ny tapa-kazon'i Josefa izay ny tanan'i Efraima sy ny firenen'ny Israely namany, ary akambako ao amin'ny tapa-kazon'i Joda izy, ary ataoko tapa-kazo iray ihany izy, ka ho tonga iray eny an-tanako. Ary ny tapa-kazo izay asianao soratra dia eo an-tananao eo imasony. Dia lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro izao aka ny zanak'Israely avy any amin'ny Jentilisa izay nalehany, eny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko ho any amin'ny taniny. Ary ataoko firenena iray any amin'ny taniny izy, dia any an-tendrombohitry Israely, ary mpanjaka iray ihany no mpanjakan'izy rehetra. Ka tsy ho firenena roa intsony izy, ary tsy hisaraka ho fanjakana roa intsony. Ary tsy handoto tena misampiny, na amin'ny fahavetavetany, na amin'ny fahadisony intsony izy, fa ho vonjeko ho afaka amin'ny finenany rehetra izay nanontany izy, ary ho dioviko izy, ka dia ho oloko, ary izao ho Andriamanina. Ary Davida mpanompoko no mpanjaka, ary iray mpiandry izy rehetra, dia andeha araka ny fitsipiko izy, sady hitandrina ny lalako sy ankatoy izany. Ary onina any amin'ny tany izay nomeko any Jakoba mpanompoko izy, dia ilay nonena ny razanareo, ka hoany izy sy ny zanany mba amin'ny zafiny mandrakizay. Ary Davida mpanompoko no mpanampaka azy mandrakizay.
Ary anao fanekem-piavianana ho azy aho, ka ho fanekena mandrak'izay eo aminy zany, ary ametraka sihamaro azy aho, sady ametraka amin'ny fitoerako masina eo aminy mandrak'izay, ary ny taberna keliko eo aminy, ary izao eo aminy. Ary izy oloko, ka dia ho fantatry ny deklisa fa izao Jehova no manamasina ny Israely, amin'ny sy ny fitoerako masina eo aminy mandrak'izay. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nivakina tamintsika teo dia toy n'ilay Ezekela 17:30, ny amiko taola maty izay natsangan'Andriamanitra dia nakambany, dia nasiny nofo, dia nasiny hoditra, dia nasiny fofinainy, dia nitsangana indray. Izay faminaniana ho amin'iza hoy isika teo, faminaniana ho amin'ny firenen'Israely. Lay firenen'Israely rava, lay firenen'Israely tsy nanana fanantenana intsony, lay firenen'Israely niparitaka nanerana an'izao tontolo izao. Ny olona tao aminy dia ny jiosy zany, naverin'Andriamanitra iverina tao amin'ny tany. Dia mitoy ny faminaniana izay nampitondrain'Andriamanitra ny Ezekely eto, faminaniana izay miantso ny zanak'Israely mba ho tonga iray ihany eo anatrehan'Andriamanitra. Tsarontsika tsara manko fa rehefa maty Solomona mpanjaka dia nizara roa ny fanjakan'ny Israely. Nisy ny tarehany Rehoboam ary nisy ny tarehany Jeroboam. Dia lasa nizara ny firenena, nisy nanjarina hoe firenena avaratra sy firenena atsimo. Ny firenena atsimo nisy ny fanjakan'ny Joda, ary ny firenena avaratra nisy ny fanjakan'ny Israely. Ny firenena atsimo izay foko roa ihany sisa ny tafaraka tao dia ny Benjamina sy ny Joda. Fa taty amin'ny firenena avaratra kosa dia ireo foko 10 no nisitaka tamin'ny fokony Joda dia nanorina fanjakana ray. Ny faminaniana izay nampitondrain'Andriamanitra ny Ezekela tsy nihitsangana ny zanak'Israely fotsiny, fa niahatonga azy ireo ho fanjakana ray eo ambanin'ny fahefan'ny mpanjaka iray. Dia hitantsika tsara eto hoe tena roa lasa tapakazo ray. Azo anankiroa nalaina dia natambatra iray. Hoy sisy ny voasoratra eo amin'ny 7:70, ary tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe, ary ianao zanak'olona dia mangala tapakazo iray, ka sy ho soratra hoe ho an'ny Joda sy ho an'ny zanak'Israely namany. Dia mangala tapakazo anankiray ka sy ho soratra hoe ho an'ny Josefa dia tapakazo ny Efraim sy ho an'ny taranaky Israely namany rehetra. Ary ampifanatony izy roa ho tonga tapakazo iray ihany, dia io iray eny an-tananao izy. Ny ray soratana hoe ho an'ny fokony Joda, ny ray ho an'ny Josefa dia tapakazo ny Efraim. Maninona moa natao hoe Efraim? Manasefy Efraim ny zanaky Josefa, dia anisan'le tao anatin'ny foko 10 reo. Fa Efraim ny tena natanjaka no nitondra ny fanjakana avaratra, ny fokony Efraim. Dia ireo no mifandrafy, dia nasain'Andriamanitra nampanantoniny. Maka tapakazo ianao dia soaty, dia ny toromarika dia hoe atambaro reo. Dia hitantsika tsara fa nisy fotoana tena hoe rava
500 taona teo eo ny tany avaratra, de aveo rava koa ny tany atsimo. Tsy nisy tsony ny fanjakan'Israely nanomboka teo. Fa rehefa men'Andriamanitra ny faminaniana, de hoe atambargo ao, de ho tonga ho firenena ray ihany. De raha miteny aminao ny zanaky ny firenenao manao hoe moa tsy ilaza zay hevitra ao am'izany fa ianao, de ataovy aminy hoe hoy ny tompo tamin'ny Ezekela hoe zao ny lazainy Jehovah tompo, indro zao aka ny tapakazon'ny Josefa zay eny tanan'i Efraim sy ny firenen'Israely namany, ary akambako eo amin'ny tapakazon'ny Joda izy, ary ataoko tapakazo iray ihany izy ka ho tonga iray eo an-tanako, ary ny tapakazo zay asianao soratra de ho tonga iray eny tananao, ary ny tapakazo zay nasianao soratra de ho eny tananao eo i masony, de lazao aminy hoe zao ny lazainy Jehovah tompo, indro izao aka ny zanak'Israely avy any amin'ny Jentilisa zay nalehany, eny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko ho any amin'ny taniny, ary ataoko firenena iray any amin'ny tany izy, de any tendrombohitrin'i Israely, ary mpanjaka iray ihany no mpanjakan'izy rehetra, ka tsy ho firenena roa intsony izy, ary tsy saraka ho fanjakana roa intsony, ary tsy andoto ny tena misampina amin'ny fahavetavetana amin'ny fahatsoany intsony izy, fa ho vonjeko ho afaka amin'ny finenana rehetra zay nanontany izy, ary ho diovoka izy ka de ho oloko ary izao ho Andriamanina. Averiko ianareo atambatro ianareo de lazaiko fa raha ihany ianareo manomboka izao. Raha ianareo tsisy hoe zay fanjakana avaratra, zay fanjakana atsimo, zay any Joda, zay any Efraim, tsisy an'izany tsony, fa ho iray ihany ianareo. Tany iray no meko anareo, firenena iray no ao aminareo, mpanjaka iray no anjaka aminareo. Zany no nampitondrain'Andriamanitra ny Ezekela. Sarobidy amin'Andriamanitra manko tsy hoe niverena ny zanak'Israely any ampelezana, any ho ao amin'ny taniny fotsiny, fa ny tena tonga azo iray. Ary zany le Andriamanitra ny Baiboly, Andriamanitra ny firaisana, Andriamanitra ny fiombonana, ka nahatonga an Jesosy Kristy sy ny tenina na hoe zao sy ny ray dia iray ihany. Ary zany no afatra ho antsika. Raha misy zavatra ao am-pon'Andriamanitra de ny fanahin'ny fiombonana, ny fanahin'ny firaisana, zany no ao am-pon'Andriamanitra, ary zany no vavaka nataon'ny Kristy fo nisy tonga tetỳ an-tany. Raha eo mba iray ihany izy rehetra tahaka ny maha-iray antsika. Ny Andriamanitra-tsika de Andriamanitra miazona ny firaisana na ny fiombonana. Jereo ane raha ny zava-misy nefa no hita de to misaratsaraka ny fiainan'ny olona, to samy maka ho azy ny fiainan'ny kristianina. Fa raha mamaky Baiboly isika am'izao vanim-potoana misy isika zao, ny testamenta vaovao ihany koa, de betsaka ny saritatsika manambara ny maha-iray ny kristianina. Kristianina tia mizarazara, fa raha jerentsika de be ny zavatra maha-iray atsika. Ary zany na tonga Paoly ny teny toy izany koa isika, na de maho azy de tena iray ihany ao amin'ny Kristy, tena iray ihany ao amin'ny Kristy. De tahaka n'lay nilazay, inona daholo le sary ilazany azy hoe maha-iray atsika, tempoly iray isika. Korintianina voalohany 7:7. Vahoaka iray ihany isika. Petera voalohany 2:7. Trano ray ihany isika, arafitr'Andriamanitra. Efesianina 2:7-8. Tena iray ihany isika. Na de maro ary zangatsambatana, tena iray ihany isika. Korintianina voalohany 2:12-8. Andian'ondry ray ihany isika. Jaona 2:10-1. Lay mpiandry tsara, miandry ny ondrina, dia andian'ondry ray ihany. Ny mampalahelo nefa, to tratra ny fisaratsarahantsika, tahaka ny zanak'Israely ihany. De raha men'Andriamanitra tsika zao teny izao, nalaina ny hazo ray, nalaina ny anakay de nakambana, de tian'Andriamanitra iray ihany ny fanjakana avaratra sy ny fanjakana atsimo. De raha ny eto Madagasikara de zao hoe raha ny kristianina de
tena tokony ho iray ihany isika, alaina koa lay fizarazarana misy hoe fiangona azokiny sy fiangona azandriny. Fa mila atambatra ireo mba ho fiangonana ray, tena ny Kristy iray, vahoaka ray, andian'ondry ray, tempoly iray, trano iray. Ary zany ny zavatra afatra ngeza be. Marina fa ho an'ny zanak'Israely le hoe akambana le azo roa, de atonga azo ho fanjakana ray, ho firenena iray, ho mpanjaka ray ihany manapaka eo aminy, ary tany ray ihany ho nenan'izy ireo. Fa ho antsika kristianina malagasy koa de zay, mba tena ho fiangonana iray, fa tsy ho zarazarainy hoe fiangonana zoko ho fiangonana zandriny. Iny moa zany fifanajana ny fomba filazana fotsiny, fa ho natrehan'Andriamanitra tsisy zoko zandriny zany, fa mitovy daholo isika. Ary zay le hoe raha misy zavatra mila ampirisihana antsika kristianina ankehitriny de ny fampahirizana ataon'ny Paoly. Bavakio kely nge ny Efesiana 4:4, ny 9-7 fahenina na vakio ny Efesiana 4:4 de ahitanao an'izany. Hoy Paoly, mazotoa mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehi-pihavanana. Mazotoa mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehi-pihavanana. Zanak'Israely ny saraka de hitantsika tsara fa nanjary nalemy izy, nanjary rava izy, nanjary mora potiky ny manodidina azy ny fiainana. Ny kristianina koa rehefa misaraka, potika isika, rava isika, simba isika, fa mila mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehi-pihavanana isika. De zao ny filazan'ny Paoly azy, Efesiana 4:4, 7-9. Ray ny tena, iray ny fanahy, de toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray, momba ny fiantsonanareo, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, ray Andriamanitra, sady ray ny izy rehetra. Nenina ny verina ny teny hoe iray, ao anatin'io andalina tsoratra masina fokely io. Tena iray, ray ny tena, fanahy iray, ray ny fanahy, fanantenana iray toy ny antsonareo amin'ny fanantenana iray, momba ny fiantsonanareo. Iray ny tompo, mpamonjy iray, iray ny finoana, finoana iray, iray ny batisa, batisa iray, ray Andriamanitra sady ray ny izy rehetra, ray ihany ny raitsika, ray ny iray. De tena sao de vanim-potoana zao itenenan'ny tompo amitsika, ndao atambatra ny hery, ka lay fiangonana zokiny hoe fiangonana zandry alao ikambana ho fiangonan'ny Kristy, tenan'ny Kristy, fanahin'ny Kristy, fanantenanao ny Kristy, Kristy ny mpamonjy, Kristy no inoana, amin'ny anaran'ny Kristy nanaovana batisa, zay rehetra nandray azy no menery ho tonga zanak'Andriamanitra, ray ihany na raitsika. Ary zany ny zavatra toetsaina mila ananantsika kristianina amin'izao vanim-potoana izao. Ka raha mamaky an'ity Ezekiela 7:30 ity isika hoe nakambana le izy, mba ho mpanjaka ray, mba ho tompo ray ny ao, de ananantsika an'izany toetsaina zany koa hoe ray ny tena, ray ny fanahy, de toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsona anareo. Iray ny tompo, ray ny finoana, ray ny batisa, ray Andriamanitra, sady ray ny izy rehetra. Fa ny tanjony devolene de ny anasaraka ny olona, ary zany nataony tamin'ny nanapotehany ny fiainany zanak'Israely, ny zarainy fanjakana varitra, fanjakana atsimo, de mora ny potehana izy, mora ny ravana izy. Fa taditsika tsara fa raha nisy vavaka nataon'ny tompo, zao na 7:70, de zao ny anisan'ny tenen'ny tompo, ray masonao, tehirizy reo amin'ny anaranao, mba ho iray ihany izy, tahaka ny maray itsika, mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko, ary zao koa ao aminao, mba ho ao amitsika koa izy, mba hinono zao tontolo zao fa ianao ny naniraka. Raha misy zavatra nanerin'ny tompo, de fantany fa ho tratry ny fisaratsarahantsika, de ny vavaka izy ray eo, tehirizy reo amin'ny anaranao, mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ato amiko, ary zao koa ao aminao, mba ho ao amitsika koa izy, mba hinono zao tontolo zao fa ianao efa naniraka. Ry kristianina malagasy eo, andao azoto hitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehi-pihavanana. Tena iray ihany isika eo anatrehan'Andriamanitra, fanahy iray ihany men'Andriamanitra atsika,
raha zanak'Andriamanitra marina isika. Fanantenana iray ihany ho azontsika de samy hanantena andovalay lanitra zay nomaniny Jesosy Kristy. Mpamonjy iray ihany no mpamonjy antsika. Ka na Zezo etsonan'io, na Jesosy etsonan'io, na Jesosy etsonan'io, na Jesosy etsonan'io, mpamonjy iray ihany zany. Finoana iray ihany no finoantsika. Finoana iray ihany no finoantsika. Finoana iray zay manakambana antsika ao amin'Andriamanitra. Mino an'Andriamanitra ray, mino an'Andriamanitra zanaka, mino an'Andriamanitra fanahy, mino an'Andriamanitra lay telo zay iray. Finoana iray ihany. Batisa iray ihany no nanaova batisa antsika amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ary ray ihany no raitsika, ray Andriamanitra sady rain'izy rehetra de le rain'i Jesosy Kristy. Noho izany, tahaka ny namanovan'Andriamanitra tamin'ny Ezekela hoe atambaro ho azy reo, de teneny ny olona fa ny ao am-poko de ny ahatonga azy reo hiverina ao anatin'ny fiombonana firaisana indray. Fa sarobidy zany firaisana mino zany. Zao nefa, hoy Paoly, zao nefa no anaovako izany. Ianareo samy manao hoe zao an'ny Paoly, na zao an'ny Apolosy, na zao an'ny Kefasy, na izao an'ny Kristy. Voazarazara va Kristy? Paoly va no voaomby tamin'ny hazo fijaliana hamonjy anareo, sa ho amin'ny anaran'ny Paoly no nanaova batisa anareo? Paoly te hiazona ny olona ho amin'ny fiombonana firaisana. Ary zay le telo hoe ary Davida mpanompoko no mpanjakany, ary hiray mpiandry izy rehetra de andeha araka ny fitsipiko sady hitandra lalako sy ankatoy izany. Ary onina any amin'ny tany zay nomeko ny Jakoba mpanompony izy, de la efa nonenan'ny razanareo, ka onina any izy sy ny zanany mba amin'ny zafiny mandrak'izay. Ary Davida mpanompoko no mpanapaka azy mandrak'izay. Davida mpanompoko lay lazainy eto de tandinon'i Jesosy Kristy. Ka raha ao amin'ny Kristy isika, de zao Kristy ve ny voazarazara, ka mahatonga antsika hoe zay fiangonana soko, zay fiangonana zany, fa iray ihany tsika ao amin'ny tompo. De hoy Paoly, Korintiana voalohany 7:1-7. Raha misy fialona sy fifandirana eo aminareo, tsy araky ny nofy ihany va ianareo ka mandeha araky ny fanaon'ny olona. Fa raha hoy ny anakay hoe zao an'ny Paoly, ary kosa hoe zao any Apolosy, moa tsy olona ihany va ianareo? Tandremo, fa ny sitrak'Andriamanitra ao antsika de hiazona ny fanahin'ny firaisana. Ahoana nefa nahafahantsika miazona izany? De zao, ny zanak'Israely de nitenen'Andriamanitra Ezekela. Soit le izy de akambany le izy de aoka ho eny tananao, ho tapakazo ao, ho hitan'ny olona lay fiombonana, lay firaisana. Ary ny tapakazo zay asianao soratra de ho eny tananao eo imasony. Zay no lazain'Andriamanitra tamin'ny Ezekely 7:20, 9:20. Ary ny tapakazo zay asianao soratra de ho eny tananao eo imasony. Alao ho hitan'ny olona lay fiombonana kristiananao. Fa isika na maro azy de tena iray ihany ao amin'ny tompo. Inona ny vahaolana hiazona antsika ny firaisan'ny mpino kristianina? De zao, mitady ny zavatra iraisana ao anatin'ny fahasamihafana. Mitady ny zavatra iraisana ao anatin'ny fahasamihafana. Inona ny iraisana? Fanantenana iray. Inona ny iraisana? Mpamonjy iray. Inona ny iraisana? Fanahy iray. Inona ny iraisana? Ray no Andriamanitsika. Zany no iraisantsika. Mety misy zavatra mahasamihafa, fa zao mitady ny zavatra iraisana ao anatin'ny fahasamihafana. Fa ny faharoa, aza samy mihevitra ny azy ihany, fa mila mihevitra ny an'ny hafa ihany koa. De mila mahay manetry tena. Maiza mizatra manetry tena. Fa tsika tsisy tanteraka zany raha mbola ety an-tany, tsisy fiangona tanteraka zany. Fa mifampivavaka ny mila ataotsika. Fa sika na maro azy, de tena iray ihany ao amin'ny tompo. De mila miverina mamaky ny Filipianina 2:2 isika. Zay nampianaran'ny Paoly enizany le hoe, aoka ao aminareo zao sainy zao zay ao amin'ny Kristy Jesosy koa. Nanana ny endriky Andriamanitra azy de nofoana ny tena. Naka ny endriky ny mpanompo zany hoe nanetry tena. Nylazany nanao hoe raha misy famporisiana ao amin'ny Kristy, de tanterao ny fifaliako izy. Miraisanareo saina, miray hevitra, miray fitiavana. Ary zany no antenaina ho atsika. Inona ary ny vahaolana hiazona antsika ny firaisan'ny kristianina? De zao, sambatra ny mpampiavana hoy ny tompo.
fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Mateo 5:7. Andaontsika anao ohatry ny Ezekely, tsika hitsangana dia anakambana. Lay azo anakoa hoe ray ihany isika. Tsika hikambana dia hanala lay efitrefitry ny fisarana fa amin'ny fiangonana zoko fiangonana zany mety misy fahasamihafana fa mila mitsangana tsika tahaka ny Ezekely, manatambatra ny fiangonan'Andriamanitra, ny kristianina iray ihany. De inona no atao? Meza mitady fihavana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahita an'Andriamanitra. Meza mitady fihavana amin'ny olona rehetra. De inona ny ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo sisy ny tompo? Zany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia, raha mifankatia. De tadidio tsara fa lay perikopa zay vakina tamintsika teo, lay mana isan'andro vakina tamintsika teo, de milaza izany 2:7. De Davida mpanompoky no mpanjakany, ary hiray mpiandry izy rehetra, de andiaraka ny fitsipiko izy sady hitandrina ny lalako sy ankatoy izany. Zany no antenainy tompo amintsika. Inona ny didy nataon'Andriamanitra? Tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra ary ny fanahinao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary ny ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo de raha mifankatia. Kristianina ndao indray tsika hitsangana tahaka ny Ezekely, mitondra fampihavanana. Ndao indray tsika ankatony tenin'Andriamanitra fa tahaka ny zanak'Israely rehefa nisaraka de mora resy ny fahavalo, fa rehefa nitambatra de misy hery hafa kely tao amin'izy ireo. Ary zay le fanekem-pihavanana nataon'Andriamanitra ho atsika. Fanekem-pihavanana nataon'Andriamanitra atsika de zay hoe ny andehanantsika ao amin'ny Kristy ka tonga atsika tena iray ihany ao aminy. Noho izany anao fanekem-pihavanana ho azy ao iny tompo 5:20. Ary anao fanekem-pihavanana ho azy ao ka ho fanekena mandrakizay eo aminy zany, ary ametraka sy ahamaro azy ao sady ametraka ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay, ary ny tabenina keliko eo aminy, ary zao Andriamaniny ary izy oloko. Ka de ho fantatry ny Jekolisy fa zao ny Jehova manamasina ny Israely, amin'ny sy ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay. Kristianina ndao kotsika atao hitan'ny olona ny fiombonantsika, ny firaitsantsika, ny mahiray atsika, na de misy ary zay mety endrika fahasamihafana, fa ny toe-tsaina mila ananana. Amin'ny fahasamihafana de anehoana fifanajana, amin'ny zavatra hitovizana de anehoana fitiavana, amin'ny fahasamihafana de anehoana fifanajana, amin'ny zavatra hitovizana de anehoana fitiavana. Ko de hoy Paoly ho amiko so aminao raha mamakivaky zao fiainan'izao tsika, kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara fihavanana ny tongotrareo. Ezekela vaovao antson'Andriamanitra ianao hitsangana, akalay tapakazo anakoho de anambatra izany, ka ahitan'ny olona hoe iray ihany eny areo zanak'Israely reo hoy Ezekely, fa itsika kosa hitsangana iray ihany eny isika kristianina reto ary mpanompo iray, mpanjaka iray, tompo iray, mpiandry iray no miandry antsika, de Jesosy Kristy zay nambarany tenin'Andriamanitra. Ary Davida mpanompoka izy no mpanjakany, zay tandindony Jesosy Kristy. Ary Davida mpanompoka no mpanapaka azy mandrakizay, zay tandindony Jesosy Kristy, lay solofony Jese. Tapakazo roa natambatra iray, fiangonana zoko zandriny andao mba hiaizaka ho atambatra iray, fiangonan'i Kristy. Ka amin'ny zavatra tsy hitovizana de aneo fifanajana, ary amin'ny zavatra hitovizana de aneo fitiavana, fa sika na maro azy de tena iray ihany ao amin'ny tompo. Vavaka isika, saotra Jesosy amin'ny teny zay omenao anay, teny fiainana, de ampianaro zay toetra amin'izany teninao izany, ka hanananay tokoa lay toe-pon'ny fiombonana, firaisana. Fa raha natsonao Ezekela de natsonao mba ho mpampiavana ny fanjakana varatra sy ny fanjakana atsimo. Ro foko roa zay nifanandrina tamin'ro foko 10 de natsonao mba ho mpampiavana izy nanakambana. De ajoro koa ny fiainanay, satria rehefa nampihavananao zay Jesosy, nampihavananao tamin'ny rainao zay,
dia atao voanisan'ny mpampiavana koa izay. Ary zany ange ny sitraka ao mahatonga anao miteny hoe sambatra ny mpampiavana fa izy natsoina hoe zanak'Andriamanitra. Te ho zanaka ao izay Andriamanitra ao. Dia ataovy aty am-ponay zany atao hoe fanahy ny fiombonana. Ary kiraro ilay fahavonona mpanahy amin'ny filazantsarany fihavanana ny tongotray, ka zay rehetra alehanay dia hitondrainay fihavanana. Zay rehetra andehananay dia ilay filazantsarany fihavanana ataonay hitany olona. Dia na ampiavana ny olona aminao ary ampiavana ny olona samy olona ihany koa. Dia tahaka ny nanirahanao any Ezekela ijoro, itenenanao hoe ijoro ny mampaminany anao, dia ajoro koa izay ijoro amin'ny tena mpanomponao anay. Dia manantena ny fombanao zay manantena ny fitantananao ary misaotra ny amin'ny famindraponao. Mbola maharitra aminay hatramin'izao. Misaotra Kristy Tompo. Amen. Dia izay indray ny mana isan'andro niarahanareo tamin'ny namareo Kamira Falimana tamin'ity anio ity. Kiraro fahavonona mpanava amin'ny filazantsara fihavanana ny tongotrareo hoe tahaka ny Ezekela nitsangana nanakambana n'ilay azo roa, dia andao koa tsika hitsangana anakambana ny kristianina. Samy mahery mijoro ho mpampiavana fa sambatra ny mpampiavana fa izy natsoina hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.